Ndawary, ndresaka diakonia isika omaly dia ny zavatra tena noresahantsika tamin'ilay diakonia omaly dia famaritana ny antsoina hoe inona moa ny dikany teny hoe diakonia. Ny dikany teny hoe diakonia dia rehefa mamaritra an'izay teny izay tsika dia nahitantsika hoe misy dikany anankiroa zany no tena hoe noraisina tamin'le izy anankiray dia mpanompo izay misy dikany hoe andevo kokoa ny hevitra ao anatiny. Dia ny tany saintsika teo tamin'izay fotoana izay hoe inona daholo lay mahaandevo ny andevo ary hitaka ny ahoana izy. Dia anisan'ny zavatra noresahantsika hoe andevo ny andevo anankiray satria manana tompo izy, raha izay. Faharoa, andevo ny andevo anankiray satria izy dia novidiana tahaka ny fananana anankiray ananan'ny olona anankiray zany. Andevo ny andevo anankiray satria izy tsy manana fahafahana mandeha araka ny sitrapony tenany fotsiny fa dia manao araka an'izay anirahany tompony azy sy anendreny tompony azy. Andevo ny andevo anankiray satria io olona anankiray io dia mandeha araka an'izay mahandevo azy zay. Dia misy zatra maromaro dia tsika mbola nanome ihany hoe ohatra hoe maty izay hevitra somary efa lavidavitra kely fa mila azavaina kokoa. Dia mbola nisy zavatra hafa ihany koa nyresantsika mahakasika an'izay. Zay le hevitra voalohany. Dia ny hevitra faharoa rehefa resahana mahakasika ny hoe fanompoana diakonia dia miresaka isika ny amin'ny hoe fanatanterahana ny asa amin'ny fanetretena amin'ilay dikany hoe mihosotra lavenina. Dia nisy zavatra maro koa nyresantsika mahakasika an'izay le hoe inona ny dikan'ny lavenina ary inona ny hevitry ny lavenina rehefa jerentsika ao amin'ny testamenta taloha indrindraindrindra. Dia ny tena heviny dia ny hoe fanetretena, anehoana fanetretena. Ka rehefa miresaka zany tsika eto hoe diakonia dia miresaka be dia be ny amin'ny antsoina hoe fanompoana atao amin'Andriamanitra ary atao amin'ny fanetretena. Raha ohatra ka tenenina amin'ny teny fehezanteny tsotsotra fotsiny zany le izy hoe fanompoana an'Andriamanitra, zay ngamba mety andikana azy koa, fanompoana an'Andriamanitra atao amin'ny fanetretena. Dia ny zavatra tena horesantsika amin'izay anio dia ny hoe ahoana no fomba isehon'io fanompoana izay atao io eo amin'ny fiainana ara-panahin'ny olona anankiray, mampifandray ny fiainana ara-panahy sy ny fanompoana isika. Ary ety ambolohany dia za te hanamarika hoe ato amin'ity diakonia ity no anisan'ny tena ahitanao maridrefy ny fitombon'ny olona amin'ny fanompoana. Anome ohatra be dia be isika amin'ny session manaraka rehefa avy eo hoe tahataka ny ahoana daholo ny endrika zany antsoina hoe fitomboana ao anatin'ny diakonia izany. Fa raha miresaka an'ity diakonia ity amin'ny akapobeany isika dia ny zavatra tena resahina dia ity: nomen'Andriamanitra ny olona ny fanompoana an'Andriamanitra mba hatanterahan'ny olona hanompo an'Andriamanitra na ho amin'ny fanompoana an'Andriamanitra. Dia fitaovana anankiray ngeza be ary tena lehibe ny nanomezan'Andriamanitra ny antsoina hoe ny fanomezam-pahasoavana. Ity zany no teny fanalahidy lehibe ao anatin'ny teny hoe diakonia. Raha ohatra ka voafehintsika ity dia hita ianao fa ho mazava aminao ny antsoina hoe fanompoana, hoe inona marina ny antsoina hoe diakonia. Ary isika ilay ny ady hevitra be ny amin'le hoe diakona, ahoana ny asa fanompoana diakona, inona no zavatra tokony ataon'ny diakona. Dia raha manana an'ity taridalana ity isika dia efa manampy antsika be dia be amin'ny fahafantarana hoe aiza ho aiza ny ipetrahan'ny diakona ao anatin'ny rafitra ary aiza ho aiza ny ipetrahan'ny diakona amin'ny fanompoana. Satria izay manko ny olana matetika. Raha vao miresaka ianao hoe diakona dia ny zavatra ao anatin'ny sain'ny olona dia mijery olona anankiray manam-pahefana eo anivon'ny fiangonana. Kanefa raha mijery ny rafitra tena calviniste presbyteriana ianao izay misy antsika MTM dia fantatrao mazava tsara fa ny diakona dia tsy mpanapa-kevitra, tsy tompon'ny fahefana ny diakona. Raha mirafitra zany resantsika. Dia eo no mampikorotana matetika ny
fampandehanana ny raharaha rehetra satria ndraindray a dia misy mihevitra n'izay mihitsy hoe ny diakona ny tompon'ny fahefana eo anivon'ny fiangonana dia izy no manao an'izay tiany ataony fa tsy zay ny tokony ho izy ho resantsika zay rehefa miresaka momba ny emetemitsika ho arinao a hoe ahoana le firafitra mety misy ampahany kely ihany ho resantsika amin'ity hoe aiza no ifandraisan'le rafitra hipetrahan'le hoe diakona amin'ny hoe diakonia fanompoana izay mifandray amin'ny fiainam-panahy dia ho hitantsika eo ny fifamenon'le izy na ny fifandraisan'le izy dia mila resahana zany fanomezam-pahasoavana ity zany no zavatra resahana rehefa miresaka ny antsony hoe diakonia eto zany isika dia tsy miresaka ny diakona manokana fa miresaka ny diakonia amin'ny maha fanompoana azy rehefa mijery an'ilay filaharan'ilay fitombona zany tsika miangy avy ato amin'ny soteria famonjena dia makao amin'ny koinonia fimbonanaina dia miakatra makao amin'ny diakonia fanompoana dia ny zavatra resantsika eo amin'izay fotoana izay tsy ilay andraikitry ny diakona tsy zany no resantsika atao anatin'ity fa ny olona rehetra mihitsy izay manao ny asa fanompoana fa rehefa avy eo tsika hijeriny hoe inona ny ifandraisan'ny asan'ny diakona amin'izay antsony hoe diakonia zay ary ahoana ny tokony anatanterahana an'izay fanomezam-pahasoavana raha miresaka fanomezam-pahasoavana tsika dia tokony ho tsaronao voalohany indrindra ny amin'ny hoe nanana fanomezana anankiray lehibe Andriamanitra izay nomenany olona nomeny ny zanany lahy tokana mba tsy ho very zay rehetra ho aninona ny nanomezany ny zanalahy tokana zao tontolo zao eny fa raha jerevantsika le firafitra amin'ny sehatra inona amin'ilay firafitra ny resantsika teo le izy soteria koinonia diakonia martoria raha miteny ny jaona toko fahatelo andiny fahinambiny folo hoe toy izao ny tiavan'Andriamanitra n'izao tontolo izao nomeny ny zanalahy tokana mba tsy ho very zay rehetra mino azy fa hanana ny fiainana mandrakizay amin'ny inona amin'ireo sokajy telo ireo no nanomezan'Andriamanitra ny zanalahy tokana amin'ny famonjena soteria ao ho an'ny soteria ny zanakalahy tokana fa fanomezana izy mario zay io no fanomezana voalohany omen'Andriamanitra ny olona hialany avy ao amin'ilay maizina makao amin'ny mazava Andriamanitra dia Andriamanitra ny fanomezana Andriamanitra dia Andriamanitra mpanome ary efa jerevantsika amin'izay le fifandraisan'ny tenin'Andriamanitra hoe Andriamanitra dia fitiavana ny fitiavana dia agape ny dikany agape dia manome dia hitanao fa zany mihitsy ny nataon'Andriamanitra ny fanomezana voalohany zany dia Jesosy Kristy ho an'ny famonjena izay fa rehefa nitombo ny olona dia mbola nanome fanomezana indray Andriamanitra inona ny fanomezana faharoa nomen'Andriamanitra ny olona ny fanahy masina fanomezan'Andriamanitra ny fanahy masina fanomezan'Andriamanitra ny fanahy masina rehefa mijery ny filazantsara araka ny jaona isika dia niteneniny mihitsy eo hahazo hery ianareo non hoe izaho andeha dia haniraka ny mpananatra ho any aminareo dia ny fanahy masina zay dia izay ny fanomen'Andriamanitra izay tsy mitovy amin'ny fanomeny zao tontolo izao Andriamanitra rehefa manome dia manome tsara dia any amin'ny filazantsara any koa dia misy hoe Andriamanitra dia Andriamanitra tia ny zanany ka raha mangataka aminao mangataka amin'Andriamanitra ianao dia Andriamanitra afaka hanome anao ny fanahy masina fa tsy tahaka ny olombelona hoe raha mangataka aminao ahoana tsara amin'ilay anditsoratra masina averiny kely angeny anditsoratra masina ya hanome maimaim-poana ny fanahy masina ho an'izay mangataka aminy fa tsy misy olona ozy izy raha angatahany zanany mofo dia hanome azy mena rano tsy vato ka ay raha mofo dia vato raha azan-drano dia mena rana fa iny manko misy mahavariana kely iny fa rehefa mangataka amin'ny tompo ianao dia ozy izy hoe taty le vato dia hovainy mofo
afa-tsy ny tompony nanao an'izay fa satana manao an'izany de takan'izay koa le izy de raisy tsara reny sary reny maninona ny hoe mofo sy vato de maninona hoe azan-drano sy mena rano de ampifandraiso reny zavatra reny de hitanao Andriamanitra dia manome zavatra tsara tsika fanahy masina de mijery am'izay tsika makany aminay asan'ny apôstôly toko voalohany hahazo hery ianareo amin'ny hidinan'ny fanahy masina aminareo ary dia ho vavolombeloko ianareo Jerosalema, Jodia, Samaria ary hatrany amin'ny farany tany fanomezan'Andriamanitra ngeza be ny fanahy masina de zao ny zavatra tena mahafinaritra amin'ity rehefa mijery an'ity ianao hoe inona ny fanomezan'Andriamanitra rehefa nanome fanomezan'Andriamanitra ho famonjena ny olona de inona ny nomeny ny zanany fa rehefa nanome fanomezan'Andriamanitra mba hahafahan'ny olona misy izay famonjena izay de inona ny nomeny fanahy masina iza ny zanaka ary iza ny fanahy masina ary iza ny ray fandresaka zany tsika iza Andriamanitra iza ny ray ary iza zanaka Andriamanitra ireo azontsika ve ny fanomezan'Andriamanitra izay omen'ny olona zay ihany no omen'Andriamanitra ny olona ny ray de naniraka ny zanaka ho tonga teto am'izao tontolo izao haninona hamonjy ao ary ny zanaka de nangataka tamin'ny ray mba hanomeny fanahy masina haninona hanome ny fanomezam-pahasoavana ao hanome ny fanomezam-pahasoavana hahafanao miaina n'ilay famonjena izay nomen'Andriamanitra anao zany hoe Andriamanitra zany tsy hoe manome zavatra fotsiny am'izao fa Andriamanitra sady manome no manampy anao mba handehananao amin'ny zavatra omeny iny zay le olana natao mpanompo tsy olana fa toromarika nomeny le mpanompon'Andriamanitra anankiray mpampianatra malaza be zay de zao ny zavatra nataony hoe zaho sy mangataka tomobile amin'ny olona firy ny olona nyteny tamiko hoe alao ianao omena tomobile amin'ity asa fanompona ataonao ty fa tena manova fon'olona be dia be mihitsy ty ataonao ty de ozy le olona eny raha manome tomobile ianao de omeo miaraka am'izay koa ny lasantsy ho ampiasaiko mandritra ny fotoana rehetra ampiasako an'ity tomobile ty ray zay ary tsy zay ihany fa raha simba ty tomobile ty de telefoneko ianao de ianao ihany no manamboatra azy satria raha omenao io tomobile io tsy manana lasantsy atao amin'io ary raha simba io sady tsy mahay no tsy manambola anamboarana azy aza manome rehefa ohatra ka tsy vonina anao an'izay ianao fa zany mihitsy nefa nataon'Andriamanitra tsy hoe nomeny fotsiny zanalahy tokana mba hahatonga anao vovonjy de lasa izy nandeha fa nahandritra ny fotoana nahateto an' Jesosy de niaraka tamin'ny mpianatra izy nampianatra zavatra be dia be fa rehefa hiala izy de inona nataony nangataka tamin'ny ray izy mba hanome fanomezana anankiray indray de ny fanahy masina de ozy hoe tsy ho eto aminareo foana ozy fa vetivety ihany de handao anareo fa ny fanahy masina kosa hitoetra aminareo ary hiaraka aminareo fanomezam-pahasoavana fanomezana lehibe nomen'Andriamanitra ny mino ny fanahy masina eto zany dia misy fotom-pampianarana anankiray lehibe zay mila tsindrina ty manko fanontaniana lehibe zay mipetraka ty ho an'ny mpampianatra hafa de mety hanazava an'izay izy na amin'ny fotoana hafa mety resaka zay tsika hoe roviana ny olona anankiray ny mandray ny fanahy masina satria misy fiangonana sasany tena zany mihitsy ny ataony raha mandehandeha eny ianao de ozy izy hoe efa manana fanahy masina avy ianao de jereny ianao de ozy tsy manana ianao efa manino ianao tsy manana zay zany hoe fiteny amin'ny fiteny tsy fantatra no heverino marika maha manana ny fanahy masina ny olona anankiray zay zany no ilazany azy amin'ny akapobeany fa rehefa inono am'izay le fiteny tsy fantatra asana tena tsy fantatra manahoana tokoa le izy mahalala an'le izy de mbola misy teolojia be da be vakitsika atao anatin'ny tenin'Andriamanitra rehefa miresaka Paoly apôstôly ny amin'ny hoe inona ny atao hoe fiteny tsy fantatra de misy toromarika be da be omeny ao
fa tsika tsy resaka momba an'izay anio fa ny fanontaniana dia zao hoe amin'ny fotoana manahoana no idina ny fanahy masina ao anatin'ny olona anankiray ary ahoana ny asan'izay fanahy masina zay ao anatin'ny olona. Misy indray zany milaza hoe rehefa tsy mbola mametraka demonisy mametraka tanana ianao mandroaka demonisy ny anina dia mbola tsy manana ny fanahy masina ianao. Misy be dia be ny zavatra resahan'ny olona amin'io, hafa mibatisa ny rano dia hafa mibatisa ny fanahy masina. Zany hoe raha ohatra ianao ka efa natao batisa tamin'izay fomba nanaovana batisanao dia tsy ampy fa tokony mbola misy batisa anankiray koa. Tena misy an'izany tokoa anatin'ny ten'Andriamanitra hoe misy batisan'ny rano ao, misy batisan'ny fanahy masina, fa mbola misy mihoatra noho izany koa azy, batisan'ny afo ohatra. Iza ny manao an'izany tsy fantatro. Fa ny tena olana dia le fizirizirina amin'le hoe rehefa tsy miteny amin'ny fiteny tsy fantatra ny olona ray dia tsy manana ny fanahy masina. Ahoana ny fijerinao an'izay? Fa raha ny tenin'Andriamanitra jerinao amin'ny Jaona sy eo amin'ny asan'ny apôstôly vakiana amin'ny Jaona sy ny asan'ny apôstôly mijerena dia hitanao fa rehefa nandray an Jesosy Kristy ho tompo ny olona dia manana n'izy izy, manana ny fanahy masina. Satria rehefa jerentsika ty prisma ty sary ty dia samy Andriamanitra ny zanaka sy ny fanahy masina ary ny ray. Hoy Jesosy tamin'ny mpianatra hoe raha mahalala ahy ianareo dia mahalala ny ray ihany koa. Ka ahoana moa no anontanianareo amiko hoe mba aseho ianay ny ray? Ao zay ty sary ty. Isika zany dia mino fa amin'ny fotoana izay nandraisan'ny olona ny famonjena tamin'ny alalan'i Jesosy Kristy dia manana ny fanahy masina izy. Tombo-kase, zay ny ilazany azy, zay ilazany Paoly apôstôly azy hoe io no isan'ny marika amantarana ny olona anankiray manana ny Jesosy Kristy izy. Misy tombo-kase ny fanahy masina ao anatiny. Dia rehefa miresaka batisa koa isika dia somary mbola mikisakisaka lavidavitra kely zay fa manaraka izay resahantsika arak'izay hanomezan'Andriamanitra antsika ny fotoana. Ao rehefa nandray an Jesosy Kristy ny olona dia efa manana ny fanahy masina. Fa inona indray ary ty fanahy masina izay nangatahan'i Jesosy tamin'ny ray ho alefa ho antsika ty raha izany ny fandehany? Azontsika ve le teolojia? Azontsika le zavatra sarotra? Fa naninona no efa manana ny Jesosy Kristy ny mpianatra, niaraka tamin'i Jesosy Kristy tamin'ny fotoana rehetra, niaraka tamin'ny maninona ny mbola miteny indray izy hoe misy fanahy masina mbola ho alefa aminareo. Dia ny azo malina azy tsotra fohy fotsiny dia zao hoe rehefa tapitra ny asan'i Jesosy Kristy teto ambonin'ny tany dia lasa izy nandeha dia tonga ny fanahy masina miaraka amin'ny olona. Dia fandresantsika ty tamin'ny fotoana hoe Andriamanitra ray ry zareo reo fa telo samihafa ny endrika nisehony ary samy manana attribution na asa samihafa. Inona ny asan'ny ray? Inona ny asan'ny ray? Mpamorona. Fa na dia mpamorona azy izy dia voalaza ny ten'Andriamanitra hoe tao amin'i Jesosy Kristy no namoronan'Andriamanitra ny zavatra rehetra. Inona ny dikan'izany? Ao izy ao Andriamanitra. Tsy hoe Jesosy Kristy dia niforonina taty amin'ny taonjato faharoapolo, fa efa tao izy niara-namorona tamin'ny ray. Ary dia ahita ianao tamin'ny fotoana namoronana tao amin'ny Genesis dia ahita ianao fa hoe ny fanahin'Andriamanitra nambomba teny, zany hoe fa nisy fanahy koa zany tao. Fa mba hanavahana manokana azy amaharay azy dia nomena azy le hoe ray mpamorona ny zavatra rehetra. Niseho tamin'ny maharay azy izy, nanomboka hatrany amin'ny famoronana ka hatreo amin'ny fahataperan'ny testamenta taloha. Ray izy teo, Jehova ray. Zay ny anarana nisehony. Misy anarana be da be fandresantsika tany amin'ny lesona voalohany zany. Misy anarana be da be eo zay zany no zavatra nitranga tamin'ity. Inona no asan'ity zanaky ity? Mpamonjy. Zay fotsiny mihitsy no asany, fa tsy zay fotsiny koa no asany, fa izy koa dia namorona. Anisan'ny namorona ny zavatra rehetra izy. Ary izy dia mahalala ny ho avy ny zavatra hitranga raha mpitso raha afaka mpitso. Zay no asany, famonjena ny tena nataony. Dia rehefa mamaky ianao zany ny zavatra rehetra nataon'i Jesosy Kristy amin'ny tantara rehetra hitanao amin'ny filazantsara efatra
izay niasany teto ambonin'ny tany nandritra ny telo taona le fotoana tena niasany. Fa 13 taona izy. Teo anelanelan'izay moa zany tsy fantatra hoe inona ny tena nataony. Fa ny zavatra fantatra hoe de teraka izy de anisan'ny zavatra nanamarika koa de le izy teo amin'ny efa taonany sa 12 taona safiry 12 taonany de nisy zavatra nataony teo. Zay ihany ny tena fantatra. Ny teo anelanelan'izay tsy fantatra. 30 taona izy nanomboka nanao asa manokana amin'izay 13 taona izy maty. Reo zany ny tena fantatra. Fa na tam'le voalohany na tam'le 3 taona dia hitatsika rehefa mitory ianao zany, mitory ny filazantsara ianao dia ka miresaka ny asa nataon'i Jesosy Kristy dia miodina foana eo amin'ny antsoina hoe famonjena. Zay zany ny zavatra tsy maintsy hitandremantsika amin'ilay antsoina hoe filazantsara ny fahombiazana. Indraindray manko tsika mifototra fotsiny amin'ilay hoe filazantsara ny fahombiazana rehefa miaraka amin'i Jesosy Kristy dia lasa mpanan-karena, lasa manao an'izao, lasa manana ny fahadino le famonjena. Tsy ny ampanan-karenanao amin'ny zavatra materialy no nahatongavan'i Jesosy Kristy. Fa raha natao ny nanana ny zavatra ara-materialy ianao, ny tanjona dia ho amin'ny famonjena. Ny ahatonga anao hahazo an'ilay fiainana mandrakizay. Zay zany tokony tsy ho adinontsika mihitsy zay. Zay ny mahatonga ny toritenitsika atao anatin'ny fiangonana protestanta réformé tafiditra ao anaty calviniste, tafiditra ao anatin'ny ny toriteny ataon'ny olona mitoriteny ao amin'ny fiangonana protestanta réformé antsoina hoe christocentrique. Zay no mampatonga le hoe rehefa manao périkopa ny fiangonana protestanta réformé dia misy testamenta taloha, dia misy epistile, ary tsy maintsy misy filazantsara satria io ny fototra. Io ny fototra. Rehefa mitoriteny ianao zany ka mitoriteny amin'ny testamenta taloha dia tsy mitantara ny zavatra tany amin'ny testamenta taloha fotsiny, zay zavatra lasa. Ho resantsika zay rehefa ao aoriana. Rehefa miresaka momba ny protestantisme tsika dia ho resantsika hoe inona moa ny tena mahatonga antsika hoe evanjelika. Dia ho resantsika zay. Hoe ahoana zay. Fa raha mitantara ny tantaran'ny Estera ianao, na mitantara ny tantaran'ny Job ianao, na mitantara ny tantaran'ny Isaia ianao, na iza na iza amin'ny testamenta taloha, ireny dia tandindona ve ny filazan'izany? Efa tamin'ireny fotoana reny nilazaniny amin'ny zavatra ho avy dia ny amin'ny momba ny Jesosy Kristy. Dia ny fiafaran'ny toriteninao zany rehefa mitory dia tokony ho ao foana ny momba ny Jesosy Kristy izay ny fototra dia ny famonjena. Soteria zay. Soteria zay resahan'izay. Zay zany tsy tokony ho adinointsika zay. Zay zany tsy tokony ho adinoina. Zay ny maha kristocentrika ny toritenin'ny mpitandrina na ny mpitoriteny eo anivon'ny fiangonana MTM. Dia zao aoka tsy ho adinonao mihitsy zany zay rehefa mitoriteny. Raha mitoriteny any amin'ny any Paoly ianao, na mitoriteny amin'ny any Petera ianao, na Joda, na iza any amin'ny epistily, dia ny fiafarany foana dia Jesosy Kristy. Iny zay Jesosy Kristy zay famonjena. Mbola zay no andrasantsika eto ambonin'ny tany, ary mbola zay no iainantsika eto ambonin'ny tany. Dia aza adinoina zany zay. Fahatelo, ny fanahy masina. Inona ny fanahy masina? Iza ny fanahy masina? Mba manomeza hoe ianao anarana nomena ny fanahy masina. Mpampianatra. Raiso angety, raiso ao anatin'ny ananao ty, anarana nomena ny fanahy masina. Mpampianatra. Inona koa? Pampahery. Mpananatra. Inona koa? Fanahy masina nge zany resantsika zany e. Panamasina. Inona koa? Mpanolotsaina, mpitaridalana.
mpanolotsaina raha isy daholo reto fa ilayntsika reto mpanolotsaina de jereo ao daholo zay anarana hitanao mahakasika ny fanahy masina na ny antsona ny fanahy masina, jereo ao anatin'ny baiboly. Fa ho hitanao fa io fanahy masina io izay fanomezana avy amin'Andriamanitra nitsofoka ao anatin'ny olona rehefa nandray an'ity zanaka ity izy de Jesosy Kristy, io no nampiditra an'ireto zavatra rehetra ireto ho ny fanomezam-pahasoavana. Rehefa niditra tao anatinao ny fanahy masina de inona koa niditra tao anatinao? Ireo zavatra rehetrarehetra mahafanahy masina ny fanahy masina sy ny asan'ny fanahy masina ireo de natsofony ao anatin'ny fiangonana. Kisakitsika firy nisan'reto? Enina. Araka ny hevitrao mety ho firy nisan'ny fanomezam-pahasoa ny anarana ananan'ny fanahy masina raha vakina ny testamenta vaovao sy ny testamenta taloha koa, satria efa tany de efa nitenenina ny ahatongava fanahy masina. Mety ho firy? Ary inona am'ireo no mitovy? Misy mitovy ve reo? Raha reto nitonontsika reto fotsiny zao ohatra, aomeo ary hoe inona am'ireo no mitovy? Mety mitovy hoe zany mpampianatra sy mpananatra zany? Tsy voatery mitovy zany. Tsy ny olona rehetra no natao ho mpampianatra, fa ny olona tsy mpampianatra nefa de afaka mananatra. Ary misy mpampianatra tsy mananatra fa velany am'izao fotsiny. Anatra, fa misy zavatra anankiroa zay tokony mety ho jereo tsara hoe inona ny hoe anatra am'ilay hoe mpampianatra ary inona ilay hoe anatra am'ilay fananarana, de jereo mety ho dikany. Marina zay fanamarian'izay, de jereo vao mety ho dikany. Fa dao tsika tsy hijanona eo ao satria ohatra fotsiny reto raisitsika reto. Lay tiatsika hasongadina de ny hoe ty fanahy masina ity na ny anarany aza dia milaza zavatra samihafa, nanana asa be dia be natao izy tety ambonin'ny tany, niarahany tamin'izay rehetra nanana ny Jesosy Kristy nananany reo. De zao no nataony rehefa tonga ny asan'ny apôstôly toko faharoa, de inona nataony? Nizarazarainy tamin'ny mpianatra ireo. Ny ray nomeny an'ity, 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 ary zay tsy nahazo tamin'ireo de nahazo hafa. Fa mety misy nahazo anankiroa, fa mety misy telo, fa mety misy mihoatra an'ireo. Fa la endrika liseon de somary manokana kely. Donc jerevantsika ilay asan'ny apôstôly toko faharoa hoe misy teny anankiray ao tena tiako ho efa ndresantsika foana zany fa tiako tsindrina indray le izy amin'ity fotoana ity. Raha mamaky ilay asan'ny apôstôly toko faharoa ianao, inona ny zavatra resahany ao amin'io asan'ny apôstôly toko faharoa io, ny amin'iny latsahan'ny fanahy masina tamin'ny apôstôly. Andao jerentsika vakina ny andininy voalohany ka hatramin'ny andininy faefatra. De zao ny zavatra teneny eto hoe amin'ny anaran'i Jesosy: ary noho ny tonga ny andro pentekosta dia teo amin'ny fitoerana iray izy rehetra, ny mpianatra zany io resahany io, ary nisy feo tonga tampoka avy tany an-danitra toy ny rivotra mahery ny fofofofo ka nanenika ny trano ny angonany. Ary nisy lela maro, io zany teny fanalahidy anankiray io maro io, nisy lela maro mitarehinafo niseho taminy. De ny teny faharoa izay nizarazara, io koa zany ny teny fanalahidy faharoa. Maro ny teny fanalahidy voalohany, ary ny teny fanalahidy faharoa de nizarazara ary nipetraka tamin'izy rehetra isan'olona izany. Ary samy feno fanahy masina izy rehetra, ary dia niteny tamin'ny fiteny tsy fantatra. Fakio tsara aloha fa ohatrany mizatra ohatrany tsy miady zany. Ary samy
fanahy masina izy rehetra ka dia samy feno fanahy masina izy rehetra ka dia niteny tamin'ny fiteny tsy fantatra araka nampitenena amin'ny fanahy masina azy. Ahoana ny ato? Fa inona iny e? Telefona iny a? Tovy amin'izay koa ve ny any Marcelino? Akaka zany. Fa nanina izy tsy niteny hoe fiteny tsy fantatra. Tsindrina io a? Tsy maintsy tsindrinao io rehefa manazava ianao ny amin'ny hoe inona no ny idirany fanahy masina tao anatin'ny olona. Dia jereo amin'izay le teny fanalahidy voalohany jerentsika teo ambony, dia jereo ny teny fanalahidy faharoa jerevantsika. Non, teny fanalahidy voalohany io izay hitanao ito amin'ity ambany ity. Inona ny teneniny eo? Teny maro. Ao. Dia jereo le teny hoe samy hafa. Ahoana fomba nanoratany azy? Misaraka. Inona ny dikany teny hoe samy hafa misaraka sy ny hoe samy hafa mitambatra? Azavao kely amintsika ary ity hoe ahoana ny mahasamy hafa an'io? Ity teny anankiroa ity. Inona ilay hoe samy hafa mitambatra? Isan-karazany dikany zany hoe be dia be. Ilazana fahabetsahan-javatra io, pluralité. Fahabetsahan-javatra. Ao. Fa inona kosa ity anankiray ity? Tsy mitovy. Zavatra samy hafa, maro fa samy hafa tsy mitovy. Samy hafa ny akoho sy ny vorona. Dikan'izay dia hoe tsy mitovy ny akoho sy ny vorona. Fa raha miteny ianao hoe nitondra ina amity nitondra biby maro samy hafa izy, dia mety akoho daholo le netiny, fa be dia be, dia misy akoho lahy, dia misy akoho vavy, dia misy akoho menamena, dia misy akoho maintimainty, fa akoho daholo, fa betsaka angamo. Ny samy hafa anankiray dia hoe maro, ilazana fahamarony ity. Fa ity samy hafa anankiray ity dia ilazana tsy fitovian-javatra anankiroa. Zay le teneniny eto. Ino io zavatra tsy mitovy io? Io lay fiteny moa ny teneniny tao, ohatra ny teneniny azy. Mbola resantsika ny martoria iny rehefa tonga amin'ny fotoana anankiray hoe naninona ny teny le izy. Fa raha ato amin'ny diakonia any resanao dia zao hoe nomena fanomezam-pahasoavana tsy mitovy ny mpianatra rehetra tao amin'io. Tao no nomena fanomezam-pahasoavana ho amin'ny fampaherezana, zay fotsiny no ataony. Tao no nomena fanomezam-pahasoavana mpampianatra, mpananatra, mpanamasina, mpitaridalana, mpanolotsaina. Ndao amin'izay tsika hikisaka makany amin'ny Korintianina. Voalohany toko faha 12. Raha jerenao amin'izay io Korintianina voalohany toko faha 12 io dia ho hitanao fa tanteraka teo anivon'ny fiangonana tokoa izany zavatra izany. Ity dia tantara ilazana ny amin'ny mahairay ny fiangonana. Tantara ilazana ny maha hoe ray ny fiangonana, tahaka ny teny anankiray izy, kanefa misy singa maro samihafa. Tsika mety tsy tena hijery an'le antsipriana eto, fa anana fotoana ianareo na anana fotoana isika mbola ahafahantsika tena mandinika lalindalana hoe maninona ny teny anankiray no ohatra noraisin'ny Paoly apôstôly rehefa miresaka momba fanomezam-pahasoavana ao anatin'ny fiangonana izy. Maninona ny tsy nataony hoe tahaka ny zavatra anankiray hafa, fa maninona ny nataony hoe tahaka ny tena anankiray le izy. Tsika izay rehefa fotoana anankiray mahamety azy. Fa rehefa mijery an'ity ianao dia hita ianao fa misy fanomezam-pahasoavana samy hafa ao anatin'ny fiangonana. Ity tena manazava tanteraka mezam-pahasoavana izay ananan'ny fiangonana. Andao nge ovakitsika dingantsika zany le any amin'le andinin'ny voalohany ka hatramin'ny andinin'ny fahatelo ho dingantsika koa ny andinin'ny efatra ka hatramin'ny andinin'ny fahenina ho resantsika rehefa avy eo. Ho dingantsika koa ny andinin'ny fahafito ka hatramin'ny andinin'ny 17. Ho jerevantsika rehefa avy eo ihany koa. Fa andeha isika hikisaka
makato amin'ny andininy firy zany tena tsara tsy maninona andao raisitsika ny andininy valo valo sivy folo raika ambin'ny folo zao zavatra nyteneniny ao amin'ny anaran'ny tompo fa ny anankiray nomeny fanahy izy io fanahy io fanahy masina fa nanina izy tsy niteny hoe ny anankiray nomeny Jesosy satria tsy asan'i Jesosy ny nanomeny fanomezam-pahasoavana fa afaka nomeny an'ny mpianatra tam'mbola teo fa raha nomeny ho an'ny mpianatra zany de dedaka amin'ny mpianatra raha tam'le mbola andro Jesosy le teo iny zany mino afa dedaka mihitsy mpianatra ary izy indray no niseho tena avoakanay ty ataoko mitsangana ty le ina am'ty le ohatra zay ampitsangana zany le malemy teo am'le paralysie Jesosy teneniko ty le ina am'ty le batao mifandrinao de hoeto mandeha de inona nataony Jesosy raha zay no nitranga lasa Jesosy lasa mpianatra indray no azafady mampiasa le teny lasa mpianatra indray no rôle ka tsy nomeny Jesosy anazy io tsy asan'i Jesosy nanomeny fanomezam-pahasoavana ho an'ny mpianatra fa ny nataon'i Jesosy de ny nampianatra ny mpianatra ny amin'ny tokony hiorenany ho amin'ny fahalalana n'Andriamanitra zay ny zavatra nataony zay fa ny fanahy masina ny nanomeny fanomezam-pahasoavana zao le teneny ato am'izay rehefa mamaky ianao any anankiray nomeny fanahy teny fahendrena ary ny anankiray teny fahalalana araka ninona ozy araka izay fanaza ihany horesantsika io rehefa aveo ary ny anankiray finoana am'izany fanahy izany ihany ary ny anankiray fanomezam-pahasoavana hoety manasitrana amin'inony am'izany fanahy zany ihany ary ny anankiray manao fahagagana de misy ankely ery ambany ery de misy hoe hery raha io zany ny raisinao de fantaro fa nidikany hoe fahagagana dia hery tsy tena ilay hevitra loatra matetika ny hoe ny fahagagana de le zavatra mahagaga be fa hery ny resahana eo mbola azonao alalinina eo amin'ny fotoana zay ahafanao mandala azy ina ndray ary ny anankiray ny maminany inona moa ny asan'ny mpaminany zany mpanao ino zany mpilaza ny misy manao ato hoe mpilaza no avy hoe zay ny atao hoe mpaminany mpilaza no avy météo météo ho avy ny orana rapitso hanorana mikotroka be any avaratra ary de ho arahany ana tandrifindrivotra inona moa le zay météo manao an'izay fa tsika mahita am'izao fotoana zao fa ny météo efa tsy marina tsony ny zavatra tenen'ny météo raha miteny izy hoe ho avy be ny orana am'ty anyty de novainy le izy amin'ny teny frantsay de nataony hoe prévision zany hoe tombatombana hoe metimety ho taka an'izao fa tsy mpaminany tsony ry zareo fa raha ny tena marina ny hevitry ny hoe mpaminany somary lavidavitra kely hoe mpamantatra no avy fa ny mpaminany mamantatra no avy izay mitoro ny tenin'Andriamanitra de ny ahafahanao milaza fa misy ny fiainana mandrakizay izay mbola ho avy kanefa efa iainanao zao hoy ny teolojiany amin'ny testamenta vaovao sasantsasany zay ny mahampaminany ny mpaminany iza no efa tany an-danitra tsy Jesosy fa aminareo reo raha ianao le anankiray mpaminany satria ty fanomezam-pahasoavana omena amin'ny fiangonana ty eto ty iza ao amin'ny fiangonana ary no efa tany an-danitra ny tany an-danitra aza tenen'ny tenin'Andriamanitra tsy mahazo miverina tsony ny sasany tsika zany tsy mitantara an'le olona hoe efa tany an-danitra de nidina iny tsy fantatra iny mety misy tantara tena mitombona tsy fantatra iny tsy resahantsika fa le anankiray le teo atratrany Abrahama ny anankiray de le anankiray tery ambany tery aitsika iny tantara iny de ozy le anankiray hoe avelao mba hiverina hidina hiresaka am'ireo rahalahiko reo fa enjana be kay le aty ary tena raha vo tsy mibebako reo maty aty koa reo de ozy Jesosy tsisy hevitra tsy afaka miverina antsony ianao fa ry zareo de efa manana
mpaminany any ka raha tsy mino an'ireo izy akory atao zay no izy zay mpaminany ny mpaminany dia ny olona milaza ny tenin'Andriamanitra ary io tenin'Andriamanitra io dia ny raha ampitso sy ny raha afaka ampitso koa ny tompo hoe ny amin'ny zavatra ho avy no anontanio ahy inona ny dikan'izany raha eto amin'izao fiainana izao ihany no anantenanao an'Andriamanitra dia mahantra indrindra noho ny olona rehetra ianao zay ny dikany ny zavatra ataonao eto zao zany tsy ho an'ny androany fa ny any androany efa vitany Jesosy zay no nahatonga le hoe omeo anay anio ny hanina sahaza ho anay ary aza manay ny ampitso ianao fa avelao ny ampitso anay ny azo zay an'Andriamanitra ny ampitso ka raha ao aminao Andriamanitra dia anao ny raha ampitso ao ka tsy misy atahoranao ny raha ampitso tsy mahay manao na inona ao amin'ny raha ampitso ianao zao ihany no anananao zao noho izany ataovy zay tokony ataonao zao ary atao faingana zay fa sao dia hoe zay ny amin'ny ho avy an'Andriamanitra zany alao Andriamanitra hanao ny ho avy fa raha manana fanahy masina dia mpaminany ndao toizantsika ihany ty fa mandeha lavitra be ihany inona koa ny ato ny anankiray mahafantatra ny fanahy samihafa io enjana be io lay esprit de discernement zay ny ilazany azy hoe enao dia manana an'ilay fanomezam-pahasoavana manokana mahafantatra hoe tena fanahy inona ny ato amin'ity olona ity firinareo ny ao izavy ny anaranareo ao zany zao inona koa ny anankiray mandika teny tsy fantatra ny anankiray miteny amin'ny fiteny tsy fantatra dia ny anankiray mandika teny tsy fantatra misy ihany ka izany io teny tsy fantatra io ary tena misy fa Paoly apôstôly dia milaza hoe ny teny tsy fantatra dia natao ifampiresahana amin'Andriamanitra ary raha tianao azo ny zavatra resahan'ilay olona anankiray amin'Andriamanitra na resahan'Andriamanitra amin'ilay olona anankiray mivantana amin'ny fiteny tsy fantatra dia tsy maintsy misy mpandika teny eo noho izany tsy tokony hitranga mihitsy zany samy manao fiteny tsy fantatra daholo ny rehetrarehetra ao anatin'ny efitrano anankiray Paoly tena nyteny an'izany mihitsy tena ho tenen'ny olona reo ozy Paoly hoe adala na versaina ary raha misy ozy Paoly olona anankiray mipetraka eo dia miaino anareo rehetra manao an'izany mba tahaka ny ahoana moa ny andraisan'ny zavatra mitranga eo noho izany raha misy miteny tsy fantatra dia ao ka ho anankiray ihany izy na anankiroa ary ao ka hisy mandika teny zao zany ny teolojia tenen'ny Paoly hoe raha ny tena izy tokony tsy misy teny tsy fantatra rehefa tsy misy ny mpandika ny teny tsy fantatra fa ato moa dia lazainy hoe samy fanomezam-pahasoavana reo anankiroa reo inona indray farany ato amin'izay dia ny farany ato hoe ireo rehetra ireo dia asa fanahy iray ihany ary zarazarainy ho an'ny rehetra araka ny sitrapon'Andriamanitra io tsy araka ny sitrapon'ny olona hoe tiany tiako dia tia no ataoko fa araka ny sitrapon'Andriamanitra ilay mpanome no manome araka an'izay hanomezany azy noho izany aza miady hanana ny fanomezam-pahasoavana ananan'ny olo-kafa io zany tena zava-doza io hoe mametra tanana le anankiray mba hanasitrana dia lasako ianao mametra tanana mba hanasitrana jerena tsy mihetsika mihitsy le ana fa mbola avo maika lasa makany aminao amin'izay le ina am'ty le aretina mifindrany aminao maty ianao zay ka iny zany tandremany zany hoe miteny klavie be le anankiray teny klavie de ozana za koa rangaha tonga dia lasako simba ny klavien'olona tapaka ny tosiny satria tsy natao anao zany zay misy mahay mampianatra be eo amin'le anina eo dia lasa koa ianao dia za koa eny afaka mampianatra daholo ny pastera fa za tena miteny aminao hoe na samy pastera aza ho resantsika koa zay rehefa aoriana kely ao hoe misy spesificiteny misy mahamanokana ny olona ary tena avy amin'Andriamanitra zay na samy pastera aza ny olona anankiroa ka mitovy ny asany amin'ny mahapastera azy
satria rehefa paster ianao de voafaritra any anatin'ilay cahier de charge any anatin'ilay anna ny asanao hoe inona daholo zay cahier de charge zany paster zay aizy ty ao hoe zao ny asany ty le izy ianao ohatra tena nijery be ty le izy ty ato le cahier de charge ato hoe inona daholo ny asa fatsifatsy akory ato ny asan'ny paster ato no apetrany le izy fa tsy mitovy raha samy mampianatra zay sy pasteur Davida samy hafa raha mampianatra samy mampianatra zay sy pasteur Christian tsy mitovy ao samy hafa reo misy mampiavaka azy reo raha samy mitoriteny zay sy pasteur Davida samy hafa pasteur Davida mahay mitoriteny lavitra no za ary tena marina zany za tena miteny an'izany mihitsy aza mba makamaka mitoriteny any aminareo any mihitsy hoe toriteny de 5 minitra taraiky eo ianao raha vohatra ianao hoe manao programme hoe tokony vita amin'ny 2 fotoana very ianao fa tsy vita amin'io io ka aza maka anatsony raha vohoatra zay le fandehany satria tsy haiko mihitsy le 5 minitra ary raha miteny amiko ianao hoe atao ohatra ny tele izy introduction de asiana ny ty asivoana ke tsy mety tsy mandeha am'izany le anao tonga de zay zay tsy haiko io za koa tena tsy manana fanomezam-pahasoavana everiko hoe tena tsy mampalaina mihitsy io mamangy io hoe tsy hivavaka ny olona raha tsy inona amity tonga any an-trano anao de ohatrinao ny diakona anankiroa de mandondona any ianao de tsy manao an'izany mihitsy ary tena tsy nanao an'izany mihitsy tamin'ny fotoana nitondrako fiangonana sosotra ry zalahy fa tsy za tena tsy misy marary de ozy ny ten'Andriamanitra hoe misy marary va ao aminareo aoka izy ampiantso ny lolon'ny fiangonana de mandeha de inona ataoko miditra ao de mivavaka ho azy de vita ny vavaka de mifampiresadresaka eo mifampay ary ny anazy rehefa le mamangy zay nga misy an'izany ihany zany fa tsy miresadresaka fahatany io fotsiny de ina amty de mifampimemeo fotsiny de sitrana le marary hitanareo am'izany le pandehany ateko tsy ny olona rehetra mahay mampime tsy ny olona rehetra ary na ianaranao azy io tsy hainao io rehefa tsy nomenanao ary misy karazan'olona vao mandeha fotsiny de mampime misy karazan'olona vao jerenao fotsiny tarehany de menao misy karazan'olona tena ohatran'izany mihitsy vao miresaka satria tena zay mihitsy izy amin'ny ankapobeny